Tanàna maty nosoratany Iarvololona. Ny Rina Christophe Rabearmanana. Oloravaka ny Volatiana Rajoelsoa no anome aina ny tantara. Nandray feo Dezy Nanatotosy Miarfi. Manao any mavo. Zakaty mandroso e. Ie, androso tokoa moa zany. Ka inona ny vaovao? Misy inona moa fa azo afaly mahita anao zao e. Zakaty dia tena natakalinao ny soavelo tokoa zany. Mavo a. Tantara efa vitany itsika efa nivadika ny pejy. Tsy anjarany itsika ro mavo matotsy tanteraka. Kazarahana alahelo rehefa tsofy rano ny tokantrano voanaorina isoavelo. Eny afaka noiza tsony tokoa moa e. Mampionona ny foko sy ny saiko sisa ny azoko atao. Na zany aza mila tsy ho tantoko mahita anareo roa ka mifampitantana miriri eraky ny tanàna. Tena tsy tantoko. Tena diso kosa ianao raha milaza fa mirihary manerana ny tanàna zahay e. Vao tsy ampiray volana koa range zay no nahavitany raharahana isoavelo e. Tsy misy herinandro akory koa no nahatongavana teto an-tanàna. Ka hanana fotoana irihery havana manerana ny tanàna sahaty ve zay mivady? Diso tokoa ka. Azafady raha nahatezitra anao ny teniko. Tena tsy tezitra mihitsy aka. Inona raha aloha naroso anao e. Isotro kafe e. Vao navita mihitsy fa mandraisa aloha kopy. Eny kelikely ihany fa aza atao betsaka ka. Io mofo mafana. Vao avy niloarana tao anaty tavy mofo mandraisa e. Miala tsiny rehefa tsy dia afaka hijanona maharitra satria maika aka nyreto angadin'omby sy angady ary reto fitaovana fampiasako reto napetrako tamin'ny dada za fotsiny no atondihako aty. Tokoa moa napetrako tamin'ny dada ny fitaovam-piasanao? Ie, napetrako taminy fa natahotra so very tahotra tamin'ny fotoana tsy nahateto an-tanàna teto renika. Aleo tokoa malaka. Tsy dia azo antoka loatra mantsy ny fiainana ankehitriny. Fogo izay sahaty ve? Tena okare zay fa tena voko be ahy. Mitondra hary mofo e. Dia mba hitondray koa soavelo vadinao. Aza misahirana re ianao ro mavo a. Raha tahaka an'izao izy tombom-barotra ho azonao tsony ve? Zakaty koa. Sy mofo kely iny sy dikan'iny e. Sady za koa nge tsy misy tokony fampiafafantsika mihitsy e. Satria fanambadiana tsiraikitra tsy tokony any mba fihavana. Diso any laza izay nilazaiko rehetra teo Zakaty. Amaray tanàna antsika dia tokony fampitondra toy ny mpihavantsika. Eny zany inga hoa. Dinio izay nilazako anao teo Zakaty. Amin'ny saiko madio no andraisako anao. Lazao soavelo vadinao fa andray azy toy ny ravavy koa. Tondravavy. Ese dia fa adala mivadika azy doloatra tingry telo mavo ka. Amininy efireny ve ny nanaovany Zakaty andry dia mbola sandry ihany miafiaty aminy tahaky ny olona tsy manakambo resy tindry. Ay ve zany tsy fantatra tokoa angamba neny le fitenenanao manao hoe ny saka raha mora loatra mangalatra koa. Misy dikany daholo reny fetsiko reny. Dia anao inona indray ary mizato zanako vavy. Dia nge rehetra izay efa natondra izay e. Dia nefa inona ny vokany? Tsy toy ny natao fahafikiatrana fotsiny ny volandriny mena an'izao milaza fa mpitaiza olona sy mpitoko sikidy rehetra izao. Inona nefa ny tranga? Maniny? Tsy hitateraka akory ny raharahana Zakaty. Tao vao maika nanao ohatran'le boka mialoponsy ndrika nanosika azy iverina.
Fondreny kely tokoa ny ianao tika andray retsy amin'izao fahavoazako izao tsy teny feno lata sy esy mihitsy ny tokony avoaka ny vavanao fa teny mankahery manome torohevitra tsaratsara kokoa momba anay so adaly tindry andosirako retsy ankahery sy anome torohevitra ndry momba ny zakatianinona toka tena aza ve izy reny tsy azo ndry maika fefa voafatotra amin'ny fanambadiana efa eny am-pelantanan'ny hafa ty zakatiriny eny nareo sy dadany nasika loatra taminy izay nampihemitra azy vao napiditra resaka momba ny fanambadiana inge izy rinendra miary dia efa nitsivalany nareo sy dady soa andry retsy ny dina ivarotra fa tsy ho anay akory miasa ety ambany vohatra ambany vidiny kanefa nareo maika ny anaovany zavatra hafa nampiseho tsy fifanarahana tamin'ny diso tafahoatra nareo ka natahotra izy dia naleo ny nakavady hafa dia olona salamireny ve retsy ny natena indry raha tsoraikitra ny anareo ka azahilika ty aminay tsiny ny tena marina zange retsy ry mavoka indry ihany nanao izay tsy haraikitra ny raharahanareo iza moa tsy nahafantatra fa nifankaty tamin'levindry nidona tany am-potsofo ny zakaty ny adalandry dia nitsyarakarateny izy rehefa nahafantatra indry fa hanambady izy izay indry voataitra dia modina mihitsaka dia tadiavina ho fateka azy tokana zany ay dia tsy tokony nanome tsy nizaniza mihitsy ndry nataondry ihany navoandry voro ohatry ny daka ambirika indry izao ny teo an-tanana votsitra ny natenaina tsy azo esie ny teny marary nataonareo tamin'ny zakany isan'andro nareo mahita lazaina foana aiza izy ny tsitsoko na iza diso na iza marina tsy lehilahy salamireny ny eteherana ny olona tena tinge retsy mahay miafy mahay miaritra tsy miandrikendritoana ka izay zavatra tsy misy dikany akory dia ampitsoaka selazainao ry neny tsy ahoko ny fantatro dia tiany zakaty ka ninona idona ninona hiatra tsy ampihemitra zany tsy fanaperana na fara lehilahy retsy indrikala-kely ty manana ambopo rehefa tsy tiana dia hipetraka dia hitaza-potsiny any sovely sy zakaty eny fotsiny zany nofene zany ny lasa vazaha misolo vazary kala-kely ty raha olona reny tsy ty mitotokoa batavy fevitra ao zany fa tsy fevitro ny any fantatro raha misy zavatra dia daviko dia tsy maintsy azoko olona nge ny tadiavindry dia mipetra tsara ny manantena tsy misy retsy ny sarotra fa mamonora foana tsara kosa mofo zany zany ve taiza angano fitiananao an'ity tary amin'le tsena kely sady mivarotra mofo sy kafe ambavalalana vao miditra ny tanàna ry tonga dia fantatro taondro mavo fa iza sahady ny nahafantaranao an'izany za ngery zakatina tsy mivoaka ny trano asa dia mahazo vovofony fantatro ny tantaran'izy teo aminareo talohany nanambadianao lasa sahirana ny saiko ry zakaty ankehitriny ka soa velo raha ho toy izany foana ny fiainantsika dia tsisy raha hovanina iasy tebotebo ny momba foana zany ianao dia mandra-paroviany zany tiako angenonao any ka ohatra ny lasa saro-piaro zany lasa diso sarotony loatra re indrindra mbola efaneraseranao amin'ny mavo dia mbola misotro kafe sy mihinana mofo ao an-tsenany any zany ianao na dia efa tsisy nininona ntsony azy eo aminareo fanambadiana tsiraikitra tsy hanombana fihavanana ary soa velo na tsy misy nininona ntsony azy eo aminay somavo ny fihavanana misy eo aminay tsy azo tsontsoniavina io koa no nisy voalohany fa iza marina moa zany no nilaza taminao ny momba anay somavo taloha iza moa fa tsy mipiaramonina amintsika ty ihany ny lazany izany teo koa mifendrahana resy ny fikasanareo hivady kanefa tsy tanteraka satria tsy olona taonao mitindray aman-dreny mavo vadiny izy raha teo somary maditra dia tsy tantinao
dia tsy hampianazava ny sainao ve ny fahafantaranao an'izany rehetrarehetra izany ry Soavelo a? Mazava fa tsy tia azy matoa tsy tanteraka ny fikasana iny. Ianao tsy tia fa tsy izy koa moa izany hoe mbola isan'ny tsy natanteraka ny fiarahanareo ny tsy fankasitrahan'ny ray aman-dreniny ianao. Tsy vitsy ange ny tantaram-pitiavana ataonareo ry zakaty ny fefena sy ny rarana kanefa tanteraka ihany ny hafarany. Sy avelao any izany resaka izany ry Soavelo fa mahasosotra ka. Ndeha ho any an-tsaha aloha ka hiaraka amiko ianao sa hijanona eto ihany? Aleo hijanona ato trano ihany nefa aza mbola mandeha aloha fa misy afatra. Afatra inona ry avy tamin'iza? Ndralandra ianao no tonga teto. Dia inona no nolazainy? Misy fivoriana momba ny fanavaozana sy fanadiovana ny fasandrasanareo izany hono rariva ka tokony ho tonga eny amin'ny daholo ny mpiray fasana mamonjy an'io fivoriana io. Soavelo dia nanino izany tsy nilazainao tamiko hatrin'ny maraina ka ohatry ny adinidiniko ianao raha teo koa somary taratara vao niditra ny trano maly hariva. Izany tsy mitombo-tsaina ianao tsinonako. Fiona no mampiasa sainanao sa mbola le resaka mavo ihany? Tena marina ry zaka dia tsy tamany ety tsy dia tena hoe eny ety ambanivohitra loatra ny tsy tiako fa ny fihetsika sy ny fombafomba mponina no ohatran'ny tsy azoko izany. Dia aiza indray ary izany tsika nanorom-ponenany Tsy fantatro. Tsy haiko zao no izy ry Soavelo tanindrazako ety tetiny na olona ka nahatoy izao fotoana vitsy ny nandozako an'ity toerana ity dia ny fotoana nandratovako fianarana tany an-drenivohitra ny kiasa ary nanantena fa ampitombony kely analako anabe vony tanindrazako ampandroso azy miaraka amin'ny taolatehezako. Ianao nefa novidiako kanefa hiempotra indray ve rehefa mbiakaiky ny fanatanterahana ny fikasako? Ko mahereza ry Soavelo malalako fantatro tsara ny manjoanao. Tsy mora mantsy ny manavoatany ny fandray amponina sy manaraka amin'ny fomba mampanaony. Zao raha misy mampalahelo na mahaory anao dia zaka ty vadinao jerena. Novidiako tao anatin'ny maro ianao ka matoky Inona ry tompo navarina ny mavo Farina mijery ny zavaboary ako. Ny andro tokoa aloha ty tsara ny tsy hodrivotra malefaka mamelombelon'aina, ny feom-borokely mihira maharenidreniko ny torimaso, mampanadino ny sorosoron-tsaina mitambatra ao anaty ao Enao ny afaka milaza an'izany fa tsy za. Ndry ary to manganoano ty ndry fa misy inona Sombatra ny vitana ary ny andra-miara. Tsy mba natao hifaly angamba za zany Tao tapaka tena ny hatrano ny fifaliko sy ny fanantenako. Jereo ange tsy mbola tonga taona akory dia ny lozan-dreniko niteraka tamin'ny fotoana ny lakaosy indrindra nandao anay izy ka nanaraka-olo-kafa. Dia very maina fotsiny izany izay natoko sy natolotro indriry mavo raha izany ny tetsaindry. Tsy mba nanao ambany zavatra izay nomenao sy nataonao tamiko nareny kely koa azy ianao vadiny ndraiky faharoa dia nifankatia sy nifanaraka tsara tsika. Izay indrindra mantsy. Tsy mba toy izay fahita matetika eo amin'ireny kely sanabaty ny fiarahantsika nono. Tena hitako hoe mila mahatorotoro ny foko rety Oka fa mazava. Ay mahatazana azy roa kely ny fampitositosy etsy amoron-drano mahatonga andrimanao anio. Malahelo ary neny Izany tokony eo anilan'ny zakaty mifampitositosy sy mifanorokoroka amin'ny eraky ny lalana ohatr' izao ataon'izy Soavelo izao. Lasa ny vehivavy io ny toerako. Indry izao natao hoe mitady loza. Tsy misy ninina azondre atao fa tsy ny mitsiriritra sy maniry manitra ohatry ny alika miambozo-kototra ohatr'izao. Mbola mandinika tsara.
mamantatra hoe atraiza marina fatrapitiavan'izy roa. Dia mahita ary ndry izao dia anao inona sa anao tsy fanao indray azay koa ndry kosa ry mafy fa na hitety vazatany efatra azy ndry hifampiraharaha amin'ireny milaza fa mahay mitaizolo ireny dadarabe sy ny sisa dia sady very fotoana indry ny lany vola. Ahiko mantsy dia indry ihany no ampiresahan'ireny odiody lalovindry ireny ary mbola hoentin'ireny mivoakaly ndry fa ataovy inge ka inona ny atao koa izay ianao nandamoaka daholo tokoa aloha izay natao tsy lafiko izany kanefa izaho mbola tsy afa-po. Ampalahelo loatra mahita andry ohatr'izao ry mafika. Izao ny torohevitra amindry aza miantehitra fa tsy amin'ny herin'ny saina sy ny herin'ny tenandry irery ihany. Ahoana koa izany? Mazava nge izany ampiasao ny saindry fantaro izay tokony atao fa aza mitoky amin'ireny efa nataondry ireny intsony. Atao izay ampifanakaiky anareo zakaty retsy Tena hafahafa ny fahitako anao tato ato izay ry soa velo hafahafa ohatry ny hoe ahoana? Tsatra malay anday kiomana malay mihetsika mihitsy aza matetika fa manina ary ianao tsy fantatro. Zaho koa ary angery zakaty ohatry ny matsiaro savilaina be izany tsy tia fofona varomanitra na laoka sasatsasany amin'ny andrahoantsika ohatry ny hoe mampite handoha azy amin'ny foana. Izany ve? Ka efa tany amin'ny dokotera? Ie, efa avany dia inona ny lazainy? Nasay mividy an'ireto fanafody reto aloha ny sasany mantsy ny meno maimaimpona rehefa tapitra hono ireo dia miverina ny aminy. Ny olana nefa tsy misy mpivarotra fanafody eto tanàna. Tsy misy olana ireny amin'izany raha mpitso maraina ihany dia hanafatra andro zalasoferintsika ampitondraina andro zareo fotsiny ny taratasy-panafody sy ny vola ny maraina dia hariva azo ny fanafody fa ndehana raha aloha mitsotsotra aleo fa ho karakaraiko ny sakafontsika. Ataoko ahoana moa izany ry zakaty ny eritreritranao hanokana rery ao an-dakozia ao? Ndao hiaraka fa tsy mampanina anangy izany zakaty fa mba lasa ihany ho any saiko tsara tarehy ty tanànantsika ity. Ny tany lonaka sady mamokatra oka izany nefa ohatrany tsy ahitana vokatra firy izany. Ka ny anton'izany ange dia aleon'ny mponina atakalo vola mivaingana avy hatrany ny vokatra entiny any an-tanan-dehibe tsy tia ny manjara satria mahakely ny vola raisiny eo no eo izany. Dia mahagaga dia tsy mba misy kolikoa ety tsy misy jiro fa dia labozina jiro petrolina ny ampiasaina. Tsy misy rano koa fa mahatsaka ny andoha rano lavitra be. Tao tsy mba mandrosika nefa tanàna mahafinaritra sady tsara tarehy. Ka ny saina samy manana ny azy na misy tia hampandroso ny tanàna aza dia enjehana. Izany tokoa aloha ny lazain'ny dokotera tamiko na ny tenany azahoana enjehana rahonana sy ampitahorana mihitsiko. Mbola mitoky amin'ny tapaka sy ny odi-gasy mantsy ny ankabeazan'ny mponina amin'ity tanàna ity. Lany ka lasa hanaovany toetra tsy zaka mihitsy dokotera sady maharary no mahamenatra izy ity ry soa kanefa dia io tokany io ny dokotera mpitsabo eto tanàna. Ny olona manatona sy mitsabo tena ho aminy koa aza mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Ka nefa ngery zakaty dia olona tsara fanahy be dokotera io raha mialeto io nefa dia atoto izany daholo koa izany izay dokotera mifanimby manaraka aminy io dia hosahirantsika mpiray tanàna ary ho fatiny aretiny eto koa. Raha ny fandeho raisiny koa tsy aleon'ny fandoto ray tandroka izay olona vitsy ve no makasitraka azy ahavitiny dia mivavaha mafy fotsiny mba tsy handairany ny asom-parana sy ny setrasetra ny sasany izy.
fa atao ahoana aloha azy zany reto fanafody ilaiko reto farany amin'ny zala Sofia aho omena azy fotsiny taratasy mpanafody dia vidiny ary eto mody rehefa hariva. Raha vonjena angambany aloha ny eto tanàna dia asy anjoka. Tsy maintsy miandrela vao mahazo izay ilaina ve rangako manafatra ny andrenivohitra mihitsy. Ka tsy niala vira tany no antony anefa fa tsy fisian'ny mpandeha amin'ny fiara-pitatotra. Tsy mampaninina aloha raha izay izany fa ny tena mampanahazo sady mampitahotra mihitsy ry zaka dia tia tanàna lazaina fa misy lolo tika. Izandray izao no milaza an'izany. Saika izay olona miresaka mikita tanàna nge dia milaza sy mampitandrina daholo aza mandehandeha rivariva hono indrindra raha mitondra henan'ondro izany. Tsy manaiko ny zareo fa tsy tampitra lasa ny henan'ondro iny. Ny lamba tsy azo avela takariva eny alatrano fa randolo tsy maintsy serana nafa raha tratrariva vao tafiditra ny trano. Fampitahorana sy finonom-pony izany ekeko fa any amin'ny toeran-kafa mety izy tokoa izany lasainao teo izany. Fa raha eto tanàna kosa impiripiry izao ny lambantsika ny tratralina eny an-tokotany mihitsy aza. Impiry koa tsika no mitsangatsangana rehefa dia volana iny ny andro. Zaho impiry no nitondra henon'ondry avy tany amin'izay nalehako rehetra tany kanefa nisinina na nisinina ny tranga. Eny nefa zaho aloha ry zaka tia matahotra ka aleoko mitandrina ka. Zaho izay vao tsy ampy hafiriana kory ve ny tonga teto amin'ny tanàna anareo dia iseho tompon-teny fatratra ka hanao tsinotsinona izay efa voalaza fa tsy azo atao. Eny rery Sovelo misy ny azo atao misy kosa ny tsy azo atao. Raha izany resaka mahatotoana lolo eto an-tanàna izany fandeha mihetsaina fotsiny re izany. Aza manao an'izany ianao fa tsy finoana sy fanajana izay efa voarary ihany koa nefa matetika mampidozy aleoko ihany tsy misetrasetra na makahatra an'izany raha tsy miteraka fahatoantoka ho aka. Aiza nareo zakatia ohatra kely Sovelo mavo sambasamba zany. Sambasamba hoany fomba mahazatra efatra amin'izay no mivily sy mitsidika isako mandalo taloha fa raha ny ankehitriny hatramin'ny nanambadiako a Sovelo tsy nandingana ny tokony ambaravarako intsony ny tongotrao. Hoy mihitsy aho zany raindray hoe resaka ka nataony ny mavo kevana ny tito tapaka tanteraka. Aiza kosa zany tsy misy an'izany fa ny fahasahiranana tsy azona mitsidika sy mandalondalo fa amin'ny fotoana koa moa efa hainao fa mirimirimo sa tsy mba mahatsapa an'izany ianao? tsapako ka tena marina tokoa izany voalazanao zany. Ny fihavanana misy eo amintsika tokoa ny antony anereko tena sy ahatongavako sahala amin'izao ninina fahasahiranana dia sady gaga lory mavo no malahelo raha toa ka ny tsy fahataterahan'ny fikasantsika no aharavan'ny fihavanana. Aza manafoana ianao ry zaka fa raha izaho narava zany amintsika tsy hanova ny fihavanako aminao izany avana ny everako anareo ka lazao an'izany Soavelo vadinao mandraika hitondra azy tondra vavy izay tsy nananako raha izany. Tsy sarotiny amin'izany raha Sovelo vehivavy tsotra mantsy izy iny tia fihavanana mora hanarina sy toroana ihany koa. Mino fa tsy handany hevitrao izy akory izany. Vahiny raha teo izy ny aty tanàna ka inoko fa hahafaly azy ny hanana namana ny fandray amin'ny olona ety satria tsy dia mbola fantany ny fombafomba tany ity fa mampalahelo aminy aza dia izy mora handay ranontsao sy ny atsangatsy amanorana fafin'ny manodidina anay mampalahelo izany ny olona ety amin'ny manodidina anareo ety tokoa mahay miresaka mahay mampandotso tofaly sy finaritra amin'ny fahorian'ny hafa raha zanisy fanarabiana nataony tamiko izany angery zaka raha vao nahareo rafany amintsika aoka fotsiny aleoko nangina nampafantariko an'zareo tsara fa tsy terina ambany ohatry ny aza akory ny saiko ny atsika fanambadiana tsiraikitra tsy atao maharava fihavanana.
marina mihitsy raha voalazanao izany saingy soa velo no ahiko anday ran'ny asa ratsiny zareko aza matahotra ianao ry zaka raha mbola eto tsy misy marina mihitsy raha voalazanao izany saingy soa velo no ahiko anday ran'ny asa ratsiny zareko aza matahotra ianao ry zaka raha mbola eto tsy misy avelako ikitika izany mahita izay tratrako manao fihetsika fahafamina ary lasa nakaiza moa izay lasany amin'ny dokotera any ray izy ohatrany tsy metimety izy mantsy tato ato izay ko lasany amin'ny dokotera hoana ary ka hoe nanao tsy tsaratsara izy ho tato ato izany ve zaka tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe sery vitanana maloka amin'ny ona vadotra koa karazan-dravina toy iny ety an-tanàna mahasitrana kanefa dia tsy vidiana voly ireny nahoana izy navela firafirain'ny dokotera tsy vitany anaovana fanandramana tamin'ny fianarana nataony fa mbola ataony fitadiavam-bola koa ka za kosa aloha tsy mba makasitraka an'ireny ravindravina fampiasany ety an-tanàna ireny ka aleoko ihany manafina dokotera rehefa misy tsy metimety kanefa ny fitsaboana ny enti-paharazana ihany na botrabotra sahala amin'izao eny ekeko dia ekeko tokoa izany kanefa andro ny fandrosoana sy ny fivoarana izao tsy nataotao foana akory ny dokotera mila dia mila azy ny mananaina rehetra ary efa samy manana ny sokajiny avy ny amin'izany hitsabo anara-maso ny fahasalamana hisoroka ny aretina izay mety hitranga sy ny maro tsy voatanisa re raha sahala amiko mihitsy aloha dia tsisy ilavako an'izany tsy ho azony ireny mihitsy ny volako na ariary azy ny fitsaboana ny enti-paharazana mahasolo fanafody ka na ny fitsaboana ny enti-paharazana lazainao izany aza angery mavo ka mila fahaizana mampahalalana raha tsy tiana hivadika poziny mila dinihana sy jerena akaiky ny fatrany fa tsy hanikany-poana akory eny fa miankina amin'ny fahaizana sy ny fahazarana mampiasa azy ihany io ary eo ka aloha izany dia amin'izay fa manaraka fa taizy indrindra etsy ry mavony dia nariana tamin'ny teto ny varotra mbola tany rehetrarehetra tany tany rehetra tany taiza so mba nanao ny tsy fanao tany ray le kalamavo ty no mampibitabitaka sala amin'izao lazaiko eo indri anefa fa raha mbola ireny midogasy mba mitapaka azo ireny ny lalaovindry dia tsy namandritsony aza matahotra ianao fa na ny tenako aza efa tsy ho azy n'izany intsony ny torohevitra nomenao izao nampiasaiko tsapako fa handaitra sy ahomby tokoa raha ny dina leako androany jerena fa ahoana retsy ka fotsy no ahy lazao aloha avy tany amin'ny zakaty nafantarako zavatra azoko miditra ny sehatra amin'ny dingana voalohany araka ny torohevitra nomenao na leako tany izany ve retsy enao nga ahoana mitsira atao anatiko indray fanantenany mimisa fa raha mizotra tsara fandehan-draraha dia tsy maintsy azoko mifandresena ona retsy ry mavo ahoana inona loatra moa dia mahatorotoro andry amin'ity zakaty maro nge retsy ny lehilahy tsy aleo ve retsy any akafandray manorina fitya tsy fantatro mihitsy angamba ry nendra miaro izany atao hoe tena ty mba efa nity tokoa nge retsy efa voafitaka efa niaran'izao karazana sedra-pitiavana rehetra izao kanefa no ataoko ohatran'ilay tanàla very sampoka ny manova ny mety manova zakaty nefa nomeko ny foko sy ny fitiavako ka tsy misy azoko hanolona izany so adimindry ary ry mavo fa izakaty nge ka olona efa manambady eny tsy olona angambangamba fa iny raha mahita hitapoko hitam-pirenena iny ny vadiny ka mahoaka retsy ry mavo fa so ahitàn-dozy zato kiribibindry zato tsy kosa ry neny tsy manaikoresy tsy miady ka efa be nge izay nataondry izay dia mbola mitady anao inona indray tsy mbola mahafantatra tsara tokoa ianao ry neny raha miary zao fotsiny lazaiko anao efa nanao izay azoko natao tokoa
saingy tsy naompy satria nitavozavoza ka raha indray mandeha ve amin'ny mantavary tsy andery tsotro be zany tsy fomba mafy zany ka anao inona indray ary ny tindry efa nanao savalalana andro ndresaka izay zakaty na afantarako zavatra nahazoko mamantatra ny fikasako mahafantatra ny zakaty tamiko ny mombamomba ny toetra sy ny madinidinika momba ny soavely zakaty niresaka tamin'ry momba ny soavely vadiny zany angela hoe nikibokibony marina ka nilazany tsy nanontaniana eo hitako indray ary ny adindry tandre moa nefa ho aso manohy ny tonina ny anarako fa tsy ekeko kosa tohatra ny hoe tsy mahafatana dia lalitra ray akory eny eo izany fomba firesaky ny endra miary zany ohatra mahafantatra tsara ny adinareo sy basolo talohany nanambadianao any dada tokoa nefa ahoana fantatra nge ny adinareo sy basolo fantatro fa samy tiany dadinareo rovavy samy mitady ny toerandreniko raha vao nahafantatra fa tsy milamina ny tokantrano izy mivady fantatro fa saika anomenao pozina mahafaty basolo mba tsy hanelingelina sy azonao any dady fa iza reto ny nahafantarandriany zany edre mpamisavy mandeha alina aza misy mahitako amin'ny fomba hoana tsy hahafantarako ny nataonao ny tena mahagaga aza dia mpiavana kaiko mihitsy kainareo sy basolo kanefa dia saika mivonoanao izy no taperina mihitsy ny endra tsy nahintandrina izy azonao ny toerana dia mody endrery ianao tony tsy misy olo-kendry sy olom-banina afa-tsy ianao tantara rehefa vita reto zany marina fa tsy dia mifankahita firy-tsony tokoa izay sy basolo kanefa efa niravina fihevananay ay okindry tsy hamofo tamandro fa so ampikorotana ny tokantranonay sy ny raindry tsy manana eritreritry ny hamofo tamandry kanefa kosa raha toy ianao ka mihevitra sady manantena ny anadio teny eo anatrehan'ny dada raha sanatria misy fahafantarany zavatra nataoko momba ny zakaty dia mba avokoa amin'ny angady sy ny aro fampitandremana tsotra fotsiny inge ny aretsy romafy fa tsy manana eritreritry-dratsy hoe anala baraka na hiampangandry amin'ny zafilay mihitsy samy miafy sika zany ka ataovy tolay antitra amin'ny fampakabady izay fanarahana anao tao ka indry ihany ange retsy romafy nilaza tamiko fa naomby ny torohevitra hoe anjara indry zany izy tena naharitra ny dianao tany amin'ny dokoterandroany zany ry soavelo mbola sahirana izy tsy inonako fa ahoana be olona nga tao aminy tsy nisy afa-tsy izay ihany ny resiny ka zany ka inona raha nanahirana azy andeha nge ho ny dokotera ry zaky andeha ho aiza hiala eto amin'ity tanàna ity hono izy fa tsy tamana andray mampalahelo zany tsy mandeha mihitsy ho ny asany tsy misy firy marary-tsabony tsy vitan'izany nefa fa rahonan'ny olona koa izy nataon'ireo izay tsy nahatamana azy nanaovany toetra tsy zaka sy eso fanarabiana kanefa dia ilaina ny dokotera hitsabo ny aretina izay manimba ny olona ny fahasalamana mantsy no antoko ny fahombiazany tsirairay fa manao hoana aloha ny fahasalamanao za ve zakaty ahoana ozy izy ianao raha milaza fa milaza hoe ahoana zakaty ty koa taitaitra lasa ho ara moa fa tsy ndrindoana be ihany ka mila tsy hahandra n'izay vaovao lazainao zao ary mananjanaka mananjanaka eno raha izany hafahaliako marina ry soavelo tena vaovao lehibe sady mahafaly moa ka ohatrany tsy teny ery nareo ko fialorovako izany malalako izany efa hotelo volana nge zao nikipoko ry zakaty aika nananjanaka izay no nakelikely ny haiko sy nampalainday koa manahitra amin'izay ireny iany zao ihany ianao no misy an'izany ka
rehefa afaka kelikely monja dia miverina amin'ny laona ny toe-pahasalamanao. Efa lasain'ny dokotera tamiko mihitsy izany ka ary mety ho lasa tendan-kanina be mihitsy hono izao rehefa kelikely eo. Ka tandremo tsara ary ny be voka tia tsakotsako ny fitenenana ny andro rainy tsy tanty na izany aza lazao izay tsaroan'ny vavanao fa ho tadiaviko sakafo mitondra hery sy tanjaka aloha no nasain'ny dokotera no aniko toy ny voankazo, ny ronono sy ny sakafo vita avy aminy izany. Ny voankazo aloha tsy dia nahirana firy ny fitadiavana azy hoe ny andafivaratra maraina hividy mialohan'ny hanondrana ny tompony azy any an-tanan-dehibe. Ny ronono koa tsy dia nahirana loatra izany fa ny sakafo vita avy aminy no ndeha ampitondraina andro zalahy angamba kanefa nge tsy mety izany sakafo hohanina tsy tokony fanindramindra tanana. Sarotorotony koa izany raha olona sakafo tsara fony ve aniny tena tsy azo azoko ka saropady nge vehivavy mitondra rano sala aminao izao aleo za mihitsy rangano hiakatra hividy any an-tanàna. Mandritra ny fotoana tsy mahita anao ary dia andeha hanasalama madinidinika eny an-tsaha aloha sady mba hiavany tambolontsika. Mitandrema tsara ry soavelo fa hanimba ny zazao an-kibonao tsy fitandremana ary aza dia manao vizana loatra sao hanimba ny zazao an-kibonao izany nakaiza reto zakaty oay taitra marina tsy naposiko ao an-damosiko ao ianao nakaiza ho zakaty tsy mifanontaniako ny valiana fa loza ndry mifitilipo masony fotsiny tsy ao izy fa lasa ny tanàna ka otry ary iny ty ataondry manadio reto lambanay reto zao ve moa nataondry sovelo dia aisyndry tsara amin'izao toetrandro afafy izao ndry no milondrano tahaka izao fa rehefa marary indry dia avy eo manadala ny zakaty fotsiny mandany ny volany amin'izao fatina dokotera izao. Ka inona moa ny problemanao amin'izany vadoka aloha zakaty ka tsy rava ve raha misahirana amiko izy raha misy manjoa azao fotsiny lasaiko indry sovelo raha tindry ampaharitra ny fanambadianareo zakaty dia manarandry fomba tany aty teto amin'ity tanàna ity izy miteraka teto mibeazina tamin'ny fomba mampanao ety ka aza dalaina amin'ny fomba ratsy netindry avy tany amin'izay nisy indry tany izy. Fa dia hafa misy izy amin'ny filazanao izany zaza matahotra satria zakaty sy mba karazan'ireny olona neniny foana mataotaopony ireny. Izy mihitsy nilaza tamiko fa dia sarotra ohatra loatra ka sahan'ny ilazana izao atsingatsianan'ny olona rehetrarehetra izao. Sy nino an'izay lazaindry ny fantatra dia mitaona ny zaka amin'ny fomba ratsy indry mihitsy no misy mampanoro hevitra azy. Amin'ny mampifady anay kosa tsy rariny raha mifanoro sy mifananatra raha ve izay ho an'izay verina efa mahasoa ny fiainanay izany ve mba fihevitra indry dia aza gaga indry raha misy loza miatra amindry tsy fantatra indry nga hoe tanàna iny ty misy indry ity raha vo ratsiratsy saina indry sahala amin'izany fihetsika indry izany hoe ratsy ny fiafarany korontana lava tsy misy farany mitranga amindry isanandro ho avy ny fanahan-drazana tompo tanàna na fay andry satria indry manosonoso ny zoa makasy ny tanindrazany kendakenday indry ampijalio ny sapitomaniny na isitrika aiza indry na isitrika aiza tsy maintsy tratrany tsy afaka hiaro andry mihitsy zakaty amin'izany fotoana izany satria raha zambendry zareo ny tena sarotiny tsy mankasitraka ny fanambadiany zakaty ny vehivavy sahala amindry izao izy. Fa inona mba tsy nataoko taminao ny ampiroronao mafy sahala amin'izany izy tsy fantatra indry manota fabo indry fomba ny taninay ny ampanaovindry any zakaty ary sao dia mba nalahelinao tsy nanambadiany zakaty anao kosa ary ny antony anaovanao an'izao amiko. aoko ny fantatra indry tsara ry sovelo fa raha tiako zakaty dia nanambady azy avana ny neverako azy hatramin'izay ka hatramin'izao
izy nanana eritreritra hafahafa fa rehefa tsy nanaiky anambady azy dia diso fanantenana izy dia nanambady andry. Ataovy tsara ao anatin'ny saindry fa tsy azo ekeny eto amin'ity tanàna ity ny anambadiany olon-kafa any ivelany ihany. Ny samy eto tanàna ihany mifanambady. Mety marina tokoa no teninao saingy raha momanareo sakaty no fantatra dia tsy nanambady ianao izy satria tsy nakasitrahandray aman-dreninao izany. Sady ianao koa no Ony maninona? Ok ihany Fiverotsony tsy nilaza ninina. Sara teo tsy te hiadina efa maly aminao. Efa avy nilaza izay tindry holazaina momba ananjy ko mody milaza an'izany. Tsy te hiady aminao aho ahy ny lalana azafady indrindra ny vianako mody. Fa ina ary ty ataonao Inona ndry? Kay Atsoy amin'izao zakatira mareny antsondry Maty fonjeo fonjeo. Zakaty fa misy inona ny tonga andro maisina? Saika antananareo somba nisy nahita soavelo. Soavelo? Fa lasa nakaiza amin'ity andro alina koa vadinareo Zakaty Ka zaza nge mba vaka mihitsy mieritreritra ny zenalehany amin'ny valo alina izao kanefa tsy mbola miditra ao an-trano ihany izy. Fa taiza kosa ianao vady mbola vahiny etỳ an-tanàna ve? Tsy mahalala ninninina ety iny dia avela manao izay tiany. Tsy hoe namela azy anao izay tiany akory Marina raha tsy very ihany iny. Niakatra tany an-tanàna hividy an'izay ilainy amin'izy mitondra rano iny. Be voka angamo izy iny? Ie, efa ho feno 3 volana ny kibony. Mba tsy hita kibo kosa izy izany zaza voalohany ka tsy mahagaga fa dia lasa aiza ary nefa izy aloha Ka ny mahagaga koa nge dia ny trano tsy mihidy toy ny lozana eo ankeo maraina ihany. Niara-nivoaka ny trano mantsy zahay ka izy nandeha nanasa lamba tany an-tsaha. Za kosa namonjy ny fiara tany amin'ny stationnement. Raha izany filazanao izany dia tsy nody tao an-tranonareo mihitsy izany izy androany tontolo. Tena tsy nody tao an-trano mihitsy izy ho toy izay nilozako anikeo ihany no vataniko tao arivo io. Mba efa nanontany ny mpiara-monina manodidina ary ve nareo Efa nanontany mihitsy fa samy milaza ho tsisy nahita azy daholo dia mahagaga izany ko. Izany hoe ry zareo ao varatra aloha nahita azy nanasa lamba teny an-tsany marainy Laza hono izy tamin'izy ireo fa efa hody hanoko-kanina. Somary gaga nefa ry zareo tsy nahita ny soavelo tao an-tanàna. Tsy nisy na dia lamba ray akory aza niaty eny an-tokotany. Dia tsy mba nisy ray nanakefitra hanontany taminareo fe na dia izany azy ny zava-nitranga. Nisy nandondona tokoa tao an-trano fa tsy nisy namaly hony dia no hiverin'ny zareo fa matory soavelo dia tsy mitabatapaina. Dia izao mihitsy izany ny olona vao mahafantatra hoe tsy hita ny vadinao. Izao daholo ny olona vao mahafantatra satria tsy nisy nanampo fa tsy ao an-trano soavelo Mba lalina kosa Zara teo moa tsy teto an-tanàna fa nandeha niakatra. Rehefa tsy nahita azy tao an-trano dia nanontany manodidina dia izao mitady azy izao izay. Manomboka lava tongotra neny ianao raha izany dia tsy ahatsiaro fidiana ve na dia izany azy efa ny andro efa alina. Tena tsy mino aho hoe lava tongotra soavelo ka lasa nandehandeha. Tena tsy fomba ny mantsy izany. Matoa izy mivoaka ny trano angamba dia midiny eny an-tsaha fotsiny. Ka tsy hitako izay ataonao. Ny andro raha teo dia efa mialina. Ny tanànantsika koa tsy mba misy manam-pahefana miatrahana fitaraina na hitadiavana vonjy. Miandry ny rariny eto fotsiny aloha. Mandehana re aloha mody fa tsy akaiza izy akory fa mba mivarimbarina andrehetra ny fotsiny ka za kosa aloha tsy afaka hipetra-potsiny fa tsy maintsy mitady vahaolana dia hiantso ny fokon'olona hiara hitady any soavelo amiko. Resy ry mavo misy inona?
efa rindriva ny vaovao e. Vaovao ino? Maty nge ho nyretsy Soavelo e. Hitany fokon'olona tao anaty zozoro teny amoron-drano ny fatiny miaraka amin'ny lamba hafa sasany. Ay ve? Dia ahoana zo mifokon'olona? Fantany ve na faty azy? Tsy fantatro mihitsy. Dia ahoana ho zakaty? Nitsahany ketresa ala misoso voatapo-drano ny ianao lao e. Niasa zany be indrindrako. Miliroko mibozaka manahatra mihitsy hono izy eo. Ka fantany tsara zany zao ny atao hoe tia nefa nilozana. Tena mandatsa ny zakaty mihitsy ngendry izany ry mavo e. Tsy fantatra ringa fa tsy fanao ny mandasa sy manenjika olona amin'ny fahoriana ninona alahelo tsy atezerana. Mafy tamiko loatra nataon'iny lehilahy iny tamiko ry nendra miazy a. Marina nge ny teninao reny e. Ninona zava-nitranga raha mafiorina sy lalipaka ny fitiavany ahy tsy nefitra izy fanandroso foana. Raha efa vita retsy ny momba izany ry mavo fa velao any a. Indriny efa moa na mbola velona Soavelo dia efa nanakevitra ny tsy hemotra mihitsy fa hanao zay todian'ny lohan'ny zakaty amindry a. Maika moa fa zao izy efa maty zao. Mazava ho azy. Tokana ny tanjoko. Dia niverena amin'ny fifankatiavana izy zakaty ka tsisy mpanelingel. Fa hono ary neny? Ahoana ny feo mandeheraky ny tanàna any? Feo momba ninona? Tsy misy miresadresaka ve momba nahafaty azy Soavelo? Tsy misy reko miresaka momba n'izany aloha hatramin'izao e. Tsy misy mahalala ninona mihitsy zany. Fa inona ary ty lazain'ny kialakely ty? Inona daholo ny dikan'izany fanontaniana izany? Tea mantatra fotsiny aho hoe sao dia retsy ry mavo a. Mampanahy loatra nge izany fihetsika-indry izany e. Indrindra ny zavatra lazaindry. So kosa ary sanatria ka indriny namonina hahafaty ny Soavelo. Tsy ino koa ve? Maninona raha maty any? Andrikako io. Indri zany namono azy ary nanipy ny fatiny tao anaty zozoro ka namatotra azy tamin'ny lamba avy ny sasany. Be fanontaniana loatra koa ianao ka mandreraka. Retsy e. Dia izay fitiavana lehilahy anankiray ve retsy ry mavo no nahatonga andry avanodozana mono olona. Fa za fe nilaza taminao fa zany namono azy. Ka ohatran'izany mihitsy ny fiheverako ny resaka indrika. Sa ianao vavolombelona nanatrika ny nanaovako an'izany? Fantatro foana nge retsy indray rehefa misy zavatra tsy matafandrimandry ny saindry izay e. Laha zao fotsiny marina. Ka tsy misy marina ho lazaiko aminao. Mavo a. Ahoana? Natao aza nge fa tanàna maty ty tanàny ty a. Tsy takatry ny sain'ny olona nanao fitarainana ny tanàn-dehibe. Dia tadidio fa ny aina dia mananjina. Ka ny mpamono olona na tsy voasazy ny lalàna aza tsy tafandrimandry fa tsy maintsy enjehan'ny eritreriny mandra-patakotry ny every izay tokony atao indrindra toka indriny namono ny Soavelo. Okizay zakaty a. Efa zao ny anjara fa mahay samy olona. Tena tsy napoiziko e. Tampoka loatra ny nandozany Soavelo aho. Soavelo malalako. Nilozanao sahady ve aho? Nilozanao tao anatin'ny fitiavana amin'ny vaivay. Tsy rariny zao e. Zakaty a. Ka ho azy zay fa tsy ampiverina azy foana nge koa ny tolobo sy ranomasonao e. Mitrakafa lehilahy ny tena. Mbola be ny adidy sy andraikitra hosahaninao fa mahery izy. Eny e. Ekeko zany tsy hiveriny intsony tokoa izy. Lasany netiny nanaraka azy any ny momba rehetra. Indrisy fa netiny koa ny zanakay. Tapaka tena ny fahasambarana no rafetina hiaraka. Na tena inay fa aharitra sy atiza. Iny e. Kanefa hatan'izao ny saina. Sombatra loatra ianao ry vintana miangatra. Nahoana ny sarahana sahala amin'izao mpifankatia kanefa ny mpivady tsy mifanara-tsaina, miady mikorontana, mifamono sy mifandratra mihitsy aza tsy voantohitohina fa miaina malalaka. Na ny manodidina azy ireny aza hiarany tsy fifankatiavany.
nahoana raha ireny no sarahana fa tsy mivady mifankaty sy tsy mifankafohy totoanay soa velo e. Tia ekeo fa zao lahatra sanjary eny tsy afaka no aizy intsony tokoa tankina mangina sady mangatsika ny tokantranonay toy ny tsy ho vitako ary mantany tena ahoana ny azakako miainy irery tsy eo anilam-badiko e. mbola ety zay Sakatia, aza matahotra fa tsy andao anao akory zay, indrindra ny tenako tadio fa tsy anazy na amelanao irery fa vonina hanampy anao sanoana anao mandrakariva. Ka inona ny anampiko anao aloha e? Ny raharaha moa efa mandray an-tanana ny mpiara-monina sy ny fianakaviana. Ny fiaraha-mipetrapetraka eto angamba no ilana olona. Eny ary fa ilaza andrinendra miaro sy dada vetivety. Raha nampoziko izao tsy nahavelako irery teto tanazy ho velo mitadiavana hevitra ny ahatsaratsara an'izany mba ho fianoran-dalàna ho azy mitondra rano. Efa tafaveriny ianao? Nilaza tamin'ny zareo fotsiny ange aho hoe andeha. Za fa rindresaka taminao teto ry zareo koa toraka izany tao ivelany tao. Ny fampiandriandro fotsiny izay tena leoko nandefa azy ireo amonjy asa mandrarano fa za hipetrapetraka eto aminao eto. Izay ahasoa ny vadiko sy ny zanako netiny tao amboaka tokoa mantsy no mieritrretiko. Tsy nanendry na dia indray mbava tamin'izany akory azy izy. Ahoana tokoa ary Sakatia? Hoe ahoana? Inona ny tena antony nandehananao tany ka nandaozanao azy? Ahoana koa fa andeha andrandraka niteraka izao fahafatesana izay tsy mazava amiko izao? Reny efa nolazaiko taminao reny ny antony nandehanako tany an-tanàna e. Mila sakafo mampatanjaka sy ho velo satria somary kelikely hery izy noho izy mitondra rano iny. Tonga loza kosa tsy azoko aneritreritra ary tsy mbola mazavatra amin'izao. Hita sy fantatra fotsiny dia isy naratra eo amin'ny fihirifany. Dia mety mianjera dia nikapoka tamin'ireo vady fanasan-damba izany ny lohandra azoko tsara. Ny fahitana ny fery dia toy ny kapohana tamin'ny zava-maranitra. Izany ve? Mahagaga sy mamperitreritra koa dia izy tototry ny lamba ny sasany tao anaty zozoro. Midika izany fa tanana ny nandratra azy sy mibata ny fatany tao anatin'ny zozoro ary nanatototra ny lamba avy ny sasany. Toy ny nafienina mihitsy ary mba tsy hamoaka fofona satria nahazo rano e. Mampalahelo izany Tena raha nisy mpanao lalàna teto an-tanàna dia afaka nanao fampitorana avy hatrany ry zareo. Dia ho fantatra tsy ho ela izay nahavanona ny loza satria za mino fa nisy namono izy io. Tsy mitondra ninonao anao nefa ny fanaovana an'izany. Tsy ampiverina ny vadinao tsoa fa vao maika aza ampongatra ny alahelinao. Anome foka hanimba tanteraka ny sainao. Fa farafaratsy ny kosa mba fantatra ny mpanao ratsy e. Sazina sy faizina izy mba tsy hamerenany an'izany intsony. Ka tsy misakana ny mpanao ratsy anao ny asa ny sazy lazainao. Teo any an-tanàna ihany na izany azy e. Rehefa vita ny fandevenana hitaraina fa tsy misy lalàna eto amin'ity tanàna misy antsika ity fa tena tanàna maty. Farafaratsy mba mahazo mpanao lalàntsika. Ka raha hoany ary ianao dia tsy maintsy tantara sy laza izay zava-nitranga tamin'ny vadinao. Ho avy ny mpanao lalàna na diady amodipotra. Anontany ny anaram-badinao koa. Na ny fatiny efa any am-pasana aza mety fongarin-dry zareo mba ahitana ny tena marina. Ka ho tantinao ve izany? Motsy toy ny mamofo tamandro fotsiny ianao amin'izany. Sakatia, oka ny lasa omba ny lasa. Tantara efa vita izany. Ny ho avy jerena fa vao maika hiteraka korontana eo amin'ny fiainanao ny fitsikafona momba ny soavelo fahavelona. Na isy mpametra dalàna koa azy ho voazy eto amin'ity tanàna maty ve? Ny forin'ny hafa tokoa fifalian'ny sasany. Tsy azoko. Inona no tiana ho lazaina?
olona vy fangasala amin'ry zao ve re tsy ry mavy ny tsy atakatra ny tiako lazaina tsy mazava amiko mihitsy ka ny momba anareo sy zakatiny tiako lazainy ay ve ohatra ny matimaty foana ohatra ny valala ny samboromboka ilay soa velo nafaty azy ny ela dia nahita ny solo ny zakaty sao kosa raha dininao ry ny endra miaro fa tantara vaovao ange kory zao iananay sy zakaty zao ny anay ny taloha tapaka dia nytohizany na dia izany aza ve retsy dia any an-trano zakaty any foana ny andro tokon'andro indry tena mahasaro-poserana ny mpiaramonina mihitsy nge zao ataonareo zao fitiavana io ry neny ka tsy hitako a fantatrao ihany ange ny heriny na izany azy kanefa dia ohatra mahay milaza ery zato ianao aka efa tafahoatra ka ny anay sy zakaty kosa nge ny taloha saingy tapaka dia nytohizana indray zao maka ny toerako teo aloha fotsiny a dia izay tsy nitany nefa nifaty fa mivavambahoaka retsy oky fa so amperitreritra tsy mipitazana ny fomba anareo raha izay vavambahoaka indray tsy mirarahan'izany tsy manao ratsy akory fa maka ny toerako teo aloha fotsiny mila koa zakaty satria na ny hevitra sy nanantena ny azy soavelo aharitra hatramin'ny farany azy izy soavelo nga etsony tsy lasa natsaka izy akory ka antenana mbola iveriny be dido mihitsy re tsy tindrytiry mavo zany dia manao valo-boraingona fotsiny ko manino raha zany efa no eo amin'ny toerandry dia manino mitandritandrina ihany aka eny anatra ihany koa moa ny ahy iny fahasakasaka indry ndeha amin'izay aloha amonjy fandriana rehefa alina teny andro mbola be raha teo ny raha miandro raha pitsy maraina fandrimany ary misaotra reto ohatray saika adiniko misy mba aneo zanakafokasoko ao amin'ireo aloha fa tena alany ny taty amiko ny taty amiko hafa laniko ka andahoaka ny atsena vetivety fa nazana ianao samy mila fikasika daholoko ka andaho ary ao ary taritiko ny lalana dry ina koa tia mampiahoatra indry zany dia mijanona tampoka fotsiny eo tsy misy inona akory ka andao andao akapikasika ny atsena any aminao nakle dry mpangamoa tsy any amindry enao aneny tao atsena farany sy nanidy azy ka atry amiko ahoana azy ka efa ny fanarahana angefa nizaniza farany ao an-tsena sy manidy azy dia tsy maintsy manaritra ny lakile ao amindry ay tokoa moa aiza rendry izany karaha aloha za hiverina haka le izy ve mandrosa misy saroka fotsifotsy manavaka eo anoloko teo misavo mivoaka ny trandro any araka hakafokasika eny atsitsy sy ny endramazy zao sa miverina dia indray le misy io fa misoro anoloan'ny faravarana tena olona mitafotsy oza ary nakaika pepipety teo vadiko tsy fanko nahoana ny navelanao sy faran'olona ny fitiavantsika tsy fantatro io za tianao fitiavako fen'ny tafotafo fantatro aloha fa malahelo ianao izao za koa toraka izany kanefa misaradalana izao tsy misy azontsika atao intsony mahery izany avako izany na tsy afaka miara-dalana intsony azy sika dia mitsinjo anao heniheny foana dray nofiko ve tsy hoany nofy akory ka zarery ny matory ato an-trano kanefa tsapako reko mihitsy fa misy tanana manafosafo ny lohako mikasika ny tarehiko miantso ny anarako soavelo vady tiako nofy any zany fa tsy inona kory angambaka
Oadio! Aizay olona! Oadio! Izay e! Za ihany e! Niendra miary. Ie! Marosoa ianao. Ie! Ay, miala tsiny rery zakaty fa manelingilana vao maraina. Tsy misy tsiny akory e. Mandrosoa dia mipetrapetra ary. Ie! Misaotra indrindra. Fa vono tsy tsaratsara nga ianao zany nitohatra ny bongobongo maso. Tsy izany rehefa somary ratsiratsy ny torimasoko alina e. Ay! Efa divadiva araina vao nisotony ny torimaso kely. Dia zao tratrandro hitanao izao e. Ohatra nanapaka ny torimasonao ara izanyko. Ay, miala tsiny indrindra re mariny. Niendra miaro koa. Tsy maninona re zany fa fotoana tokony foazako izao e. Zazy ity somary tarako. Ka inona ho no tia aroso anao aloha e. Aza misahirana mihitsy tena, aza misahirana mihitsy ianao. Andrehatra vetivety fotsiny ange dia hanao kafe e. Oka ho aho amin'izao fa tsy maninona. Za koa tsy dia aritrela tsinona. Fa ny aton-diako io dia saika hoe indra nangady aminao e. Za filanina niraka fa tapaka ny zaranangadiny ka tsy mbola voasolo. Dia malahelo milaza aminao fa ahoana? Ny angady fampiasako isan'andro koa dia eo hitanao eo anjoro-trano io ny lelany. Ohatray. Tapaka ihany koa mantsy ny zarany ary mbola tsy voasolo hatramin'izao. Ka inona izany? Manana angady ray hafa tokoa aloha fa mbola tavela eny an-dafy atsimo e. Eny amin'ny dadatoanay eny. Raha niarana nadio tokotany-pasana izahay indray andro dia adino teny ilay izy. Nanadio tokotany-pasana? Ie. Fa inona no mahagaga anao amin'izany? Fa adala anganareo. Tsy fantatrareo anga fa tsy mba fanao no mikitikitika fasana na dia mamerina amin'ny toerany vato anankiray sendra milatsaka fotsiny aza. Taiza roviana ny misy lalàna sy didy mandraran'izany e. Tsy misy didy na lalàna mandraran'izany e. Fa ny zava-misy indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia milaza an'izany. Miova ary hafahafa tanteraka ange ny fiainana zanak'olombelona ankehitriny. Na ny maty aza marina raha azo antoko intsony izay tena misy azy. Manelingelina ka toa sady tsy ety an-tany no tsy any amin'izay toerana tokony hisy azy. Ry niendra miaro tony koa le retsy ka minomino foana ka. Tsy minomino foana mihitsy ny zava-misy no antony ilazako an'izany. Porofo akaiky na tsy mahafantatra azy nareo fa tsy fomba ny kitikitika ny fasandrazana fa fambara loza nga no azo ilazana azy. Nefa ataonareo ihany ilay izy. Ka inona ny tranga? Toy ny omana nareo fa tsy ho ela dia andevinao amin'ilay fasana ka manadio ny tokotaniny. Fifandrofian-javatra ihany izany ry neny a. Mandeha amin'ny androny toy zavatra rehetra ihany ny fahafatesany e. Tsy manao kosa aloha e. Tsy mba mahakitikitika fasana izany mihitsy na ho tototro ny bozaka tsy ho hita ho tsony azy izy. Na tapitra hirodana daholo koa aza ny vato ao aminy. Izany eo ihany fa ary resaka teto kosa dia mianaka ko. Aloha andefa so sasamiandro eo zafilay. Manaitra ny torimasony mbola matoroko io ako. Nga moa izaho hiverina torontsony e. Misaotra anao aza nanaitra fa raha tsy izany dia trahatrandro tato a. Ka tsy hainao ange ny lazaiko amin'ny hoe mbola matory fa izao olona mivadibadika ao am-pandrianao izao. Olona iza? Fa izany olona mikofokofoka sy mikasokasoka ao an'efitra ao izany re. Tsy renao ve izany? Tena tsy mahare an'izany ka. Sady tsy misy afa-tsy zaharery ange ny matory ato e. Ka dia mahare olona mikofokofoko izao mihitsy ako. Otrany hoe mipetraka vetivety eo amin'ny sisin'ny fandriana dia mitsangana. Ory niendra miary a. Tsy laza loza eto tri ianao ka. Dia ny hitany masoko sady ren'ny sofiko izao tao ambadika tao ange izany e. Areo ka aloha mba handeha ka. Ilozako ianao. Ia miary e.
Indri ato e Eferina fa ho aiza moa dia mba mahagaga zany ko inone ina ry tia mahazo anao avy taiza vao maraina koa ianao ohatry ny tsemotsemoka be ohatran'izao io avy tany amin'ny Zakaty tany amin'ny Zakaty nanao inona tany ty fahasarotam-piamindry ity koa dia mandreraka ka dia milaza amindria fa raha toy izany ny toe-tsaindry dia ho vomafindry izay indray za vehivavy lehibe ty avy ve rezy dia mahasaro-piaro andry ka tsy mahatoky anao antsinonako fantatro tsara mantsy mahampiady anao angara torotoro amin'ny Zakaty ny fondry dia hitovy amindry daholo ny olona ka ny raha zafilara indriny indrindra nangady tany amin'ny vao maraina reny nalehako tany an-tranony ay tsy ny sary adala tamin'ny Zakaty andry mihitsy izao vehivavy izao ary raha mba fantatry indry moa zavatra hitako tao an-tranony tao nisy inona tao olona misy olona miaraka matory amin'ny Zakaty ao an-tranony ao eshi zaza makany isanandro tsy mahita na dia olona ray akory aza manampy azy ao an-tranonao ka izay enao vao indray maraina ny tany dia ilaza tao eo indray ndany ray ariko tandreny nefa rehefa avy eo so ilaza hoe zaho mary nenydra miary avy eo dia hitoko skidy seroa indray esi tsy mampirafy izany Zakaty tsy sa manitsakitsaka zany ay mety avangamo izany ahava verika alakely ity dia ho afeniny nafeniny anao ahoany hita amin'ny masoko nge le olona raha izay Zakaty mbola niresaka iny dia jao izy mikofokofoka tao anefitra ilany tao miarina mipetraka teo tsisy mpandriana kanjo vao nahatazana angamba dia nifitsaka tsy nisehoseho tsony ka tenena lehilahy sa vehivavy ary le olona lehilahy ve ho afeniny avy ndry ve maninony lazaiko ndry ry mavo fa ny nampidodododo anakato amindry salam'izao dia ny anamarina raha atondriana atsika niveriko masy fa indry ny alamandrina torotany amin'ny tany ka izany nampody adalan'le Zakaty ohatran'ireny izany nampody adalan'le Zakaty ohatran'ireny inona ty lozalazainao efa milaza amindry aho afa misy olona matory eo amin'ny Zakaty mino mihitsy fa vehivavy dia nafeniny anahy tsy manaiky an'izany izao ankehitriny izao mihitsy dia ho any an-tranon'ny Zakaty avy dia roahako izany vehivavy izany moramora kely na izany aza tsy vadindry ange kory izy tsy anana andry fahefana misalovana amin'ny fiainany ka hivantravatra sisy satrevatreva any an-tranon'olona any anao iny ka inona ary ny tokony ataoko mba manana koa ambopo retsy efa natakalony any Soavelondry naka vehivavy afindray izy rehefa maty iny tsy nataony koton'olona mihitsy indry kanefa tady anao inona indray tsy mirarahan'izany ny fantatro dia tsy maintsy izany tompony teny farany azonao izany tsy adalain'izay lehilahy ray retsy ka raha tsy inondery ny lehilahy eto ambonin'ny taniko diso fantatro loatra ange raha ianao sy momba anao nendra miary izao fihetsika ao izao dia mampanontany tena hoe misy olona tianao ampidirina amin'ny Zakaty angamba andray retsy dia izany ny anapepopeponao alava sy amefimefenao ohatran'izao sa dia mba ianao mihitsy kosa azy ianao miraikiraiky aminy ty rehefa adaly ty tsy milaza ny sirako fa dia meo lalana ary andehanako ahitako izay fahamarinana ny lazainao inona ary mahakodikody sy mahamperikerika amin'ny mavoatra amin'ny marainy za ve tsy kodikody na merikerika mihitsy fa ohatra ny isan'andro ihaniko tena tsy toy ny isan'andro mihitsy ianao ka tsapako fa misy zavatra tsy matafatombona ny sainao mihitsy ka eny na za koa aza moa mba misy zavatra mampieritreritra ihany tiako lazaina aminao kanefa inona nefa lazao lazao ry Zakaty fa aza manao soapohatra an'izany inona fotsiny any raha antsika raha ifampiafafy za koa mandeha ampahatsorana aminao ka tiako raha mba toy izany koa ianao amiko lasa losinina indray rety
dia sanatria ve lasa fa misy olo-kafatiny sy miaraka aminy rehefa moty ato an-trano ka tsy dia veromaina fotsiny izany nataoko raha izany. Nahoana ary ianao tsy miteny fa atao lasa amborona ery? Eny ary satria tsotra tamiko ianao dia mba ho tsotra aminao ihany koa fantatrao tsara ary mavo fa voatsela akory izay no nalasana soa velivadiko. Eny fantatro izany. Tsy mbola miala soana akory tsy mbola sitrana ny fery azoko noho ny fanesorana azy tampoka teto an-tsandroko. Efa izany fantatro tsara izany Zakaty fa tsy mora ny manjoanao raha lehilahy sady be herim-po be herin-tsaina sahala aminao izao nefa mino fa raha indray mandeha ny matavary tsy andevy-tsotro be izany. Tena tsy mbola azonao tsara angamba ny tiako lazaina. Fa ny tiako atongavany resaka dia tsy mankasitraka ny fiarahantsika isika mifanjohy etsy roa. Indrindraindrindra no mahato an-tranoko anao izao mila ny andro tokony andronao mihitsy. Tsy mety izao ka mahatsiaro menatra eo anatrehan'ny mpiarabelona toy inona moa izao ny fiheverandro zareo ny olona indray ny ery Zaka tsy maintsy mahita lazaina foana na ratsy na tsara ataonao ka na izany azy tsy nitany angeny fady fa ny vavam-bahoaka tsy ianao koa no voatondro maso fa izaho. Eny mihevitra ny olona fa manao tsinitsina ny nafatesam-badiko saika tsy nahandry ny fahalasana ny anolokon'ny toerany. Eny ary raha izany mampalahelo anao ry Zaka dia tsy manina fa atao tsy misy mahafantatra ny fiarahantsika. Eo koa nge mpisopatra sy ny mpialaka aleo mitandriny. Zakaty olo-kendry ianao mahafantatra tsara fa tompoko vavy tsy lasa natsaka mbola iverina. Mila namana ianao mila mpikarakara ekeo ny fitiavako ry Zaka na dia mbola marary aza mifery tamin'ny fandaozany soavelo anao ny retim-pitiavana ne manso ny fitiavana ihany ny fanafodiny. Tadiaviny indray indrindra mavo tadiaviny atao inona? Asa efa azoko aneritreritra indray fa tsy maintsy ny tady-desaka tany indray le bela zao ty tany amin'ny dadatany momba anay Zakaty. Inona koa ny raraiko indry zanga tsy manaka toka izay indrino andaniako andro. Hita fa ianao mihitsy be resaka tany amin'ny Zakaty tany nanaratsy amatoy izy nanova hevitra tsy mety miaraka amiko. Zao fotsiny ihany lazaiko indry ry mavo rehefa tsy tiany Zakaty indry dia mahaiza manaja tena tsy azondry azy akory ny fiadivandria aman'olona sala amin'izao. Zay filazanao tsy ahoko ny fantatro dia ianao no nandoto rano tany na zaza tsy avelany tranotrano ntsony. Ay ka rehefa tsy tiana dia manaja teny izay ny fahendreny. Fa ianao ny tiany na ataon'ny mpanasany tongony aza tsy ilaina. Efa lasa adala mivadika todoty tsy omeny Zakaty ny daka hipitika avy any an-tranony ihany angambo tony tsy ho fay mihitsy. Efa mpitsononao somenao fotsy ho ty avy izy tsy hahavitan'izany. Fantatro ange fa laingabena fafinao atezitra amin'ny Zakaty sy tsy andingana ny tongotry ny tranony fotsiny reny lazainao reny tsy nisy na dia marika kely monja aza na hafantarana fa misy olona mipetraka miaraka aminy ao na lehilahy izany na vehivavy. Mpandainga ianao pampiadolona mpamosavy ataovy tsara ao anatin'ny sainao fa raha mbola izany za dia tsy maintsy lasa vadiko Zakaty. Ary raha izay ianao dia tsy misy dikana amiko na dia kely azy ny hafahafa kokoa no ianao aza ny sahako maika fa ianao. Dia ho hitandry kely ary fa dia ho tratratratraiko ren-danitra ny nataondry rehetra azahoana Zakaty ataoko afa baraky eto amin'ny tany amamoniny eto ndreny io. Tsy manambava hiteny koa nga za aminao tonga dia lazaiko amin'ny dada izay nataonao rehetrarehetra tamin'ny basony. Nela zao ankehitriny izao mihitsy ndany fa aposako amin'ny ray tanàna sy amin'ny Zakaty fa indrino namono ny Soavelo ka nanafina ny fatiny tao anaty zozoro sy nanototra azy ny lampa avy ny sasany. Ny hevitra angandry fa tsy mahafantatra an'izany
vehivavy lehibe tsy misy antony. Ary ndry misy antony. Tsy mahay manaja teny. Tsy tiako akory na dia mahitanao ato trano ato azy. Lasa ianao mandeha any e. Tsy indry mihitsy koa ny baiko ahy e. Hita tsara rian'io. Inona tokoa moa izany lazaiko raha miteny dada. Indrindra raha helin'ny vehivavy manerana ny tanàna izay rehetra fantany momba izay rehetra nataoko. Tsy rarahako rangahy izany a. Laviko daholo izay lazainy. So ihany aloha fa tsy nibaboka taminy afa namono ny sovelo. Koponiko tsy ambarateloko. Tsy ataoko misy mahafantatra amin'ny momba an'izany. Aleoloha mandeha matoroka. Raha pitso miresaka amin'ny dada. Fa inona aloha sa mahapitsoka ny masoko izany. Aiza moa ilay fitaratra iny hijereko an'izany. Ty eto. Dray sovelo. Ato anatin'ity fitaratra ity sary sovelo. Andrekako finitra dia finitra be sy mijery aho. Aza mihelohelo ato an-tranoko ato ndry fa mipetra tsara ny amin'izay misy andry any a. Tsy mety mahazo tory a. Tsy afaka atao saiko. Tsy mety miala eo amin'ny masoko ny endriko soavelo finitra dia finitra mibanjina eo amin'ny fitaratra. Nofoko ve sa kanefa dia tena izy izao ny hitako teo ka. Izany hoe mivezivezy ato mivezivezy ato amin'ity trano ipetrahako ity izany izy a. Ary ny alina no seratserana teto amin'ny laoko indray mandeha iny raha kafikasika tany atsiny izay sy niendra miary. Tsy mino asany aka. Tsy misy ifandraisany maty sy mivelona tsony kanefa tsy fantatro tsony e. Toa amiko no miatra amin'ny famitahorana nataoko tamin'ny sovelo ka. Azy inona koa izany e. Misy mandehandeha ato an-trano izany e. Izay fa mamomora tena ireo varavarana izy. Dia miditra. Tafiditra ato amin'ny efitrano misy amitsy izany a. Andrekako me manakaiky. Toa mijanona nefa. Ary toa tsy nanonona akory. Fantatro. Nendra miary izany. Nendra miary ny te ampitahoatra satria tezitra tamin'ny nataoko izy. Ary eo ka aloha fa zandra iny mijoko azy. Tonga dia arihatro ny jiro ahitako n'iny. Kaiziny fa mahakasika. Tsy ato amin'ny toerany akory kanefa tsaroko tsara nametrahako azy tao ambanin'ny tany. Labozia napetrako teto andoha fandriana sady tsy atoko. Za efa miambanatona ilay olona. Mata misy izy malakita. Vodzeu inona tsara hoe ry maro izany lazainao izany e. Izany a. Nisy nanan-kenda lasaka tia. Nisy nanan-kenda? Somba nofonao kosa izany e. Sa misy zavatra mampiasa sainanao ka manao fahitana hafahafa? Tsy nanonofy a. Raha ny hoe fiasan-tsaina indray, olombelona isa moa tsy miasa saina e. Atao angamba fa tsy hanao fahitana hafahafa mihitsy a. Tanan'izao mihitsy ny reko nanan-kenda. Hitanao io mifaritra mangana be io ny dian'ilay nanan-kenda. Dre, eny marina. Fa inona ny dikan'izao e?
fantatro ry zakatia matahotra tsy natory ala fa nitebiteby sy nangitakitaka mandra-pasafany andro dia ahoana ho izy mivady ray aman-dreninao amin'izao ka tsy niresaka tamin'ny zareo vao mangiran-draza dia efa niala tao an-trano ary zao tonga aty aminao izao dia inona izany no atao za zakatia tsy hiverina any aminay antsony ka ny fahafantarako izao fitrangan-javatra izao dia olona nanan-kenda olombelona nofo sy raha eny ka iza ary le olona ary inona ny antony nanaovany an'izao ny endra-miary izy ny fantatro fa nanao an'izao ny famalimantsy izay alina talohan'ny natory tia maly faty izy noho ny atezerany tampoko tsy tia nipetraka ao an-tranontsony milalao ody izy ary tsy hijanao fa tsy maintsy ataony tahaka izany foana ny endra-miary ve dia vitan'izany aminao mifankatia mihitsy angenareo mianaka fa tsy mba ohatry ny renikely sy ny zanabady tsara vela tsy iny pia tsara vela tsy mody tsara vavaka nefa ny ao am-po maizina tsy voazao anery zakatia misy fitrangan-javatra hafahafa tao an-tranonay tao niaritra foana kanefa ankehitriny kosa tsy zakako tsoa satria ny haiko mihitsy ny fofoiny Andriamanitra tsy tia ratsiny sy nahafaty alina ry zakatia eny ka inona ary zany no atao aminao andeha ary zaka hoaiza amin'izao ianao misavorivory sy tsy milampitsaina izao ve ka raha maninona any ianao dia ahoana tsy te hijanona eto amin'ity tanàna ity tsony fantatro fa tsy hisy filaminana ny fiainako raha mijanona eto tsy mety izany ry mavo ny tokony ataonao voalohany indrindra aloha izao dia manatona azy mivady maninona mifanazavy ianareo sy ny andra-miary momba an'izay adinareo tsy te hiresaka amin'ny vehivavy intsony aho izy koa fantatro fa tsy anaika an'izany ny fahafatesako ny tanjona kendreny iny dia tena tsy naboziko toy izany mihitsy ny fifandraisanareo mianaka ka tsy firano ary zaka andeha rehefa malalaka mamango fanganao aty feloa mavo andraso aloha mijanona aloha atao trano iresaka midada zafy mivady iara hitady vahaolana momba an'izao mantsoanao izao mavo maninona ianao mavo misy manindry ny tratrako ry zakatia tsy afomena fa sepitra inona marina raha manjoany mavo ty hatramin'ny nahatongavany tito dia toy izao foana isaky ny alina zakatia io soavy any vadinao io mijery atsika io izay soa velo manofy angamby ianao ka tsy manofy io izy ny zakatia tsy misy azy zany re eo fa matory tsy te atoritsony omerana maina tendako ny raso vetivety ara aloha ty ny rano ary aosotroy ry fa nahoana ny afitsiponao eny amin'ny tany ny kopy tsy zany nanipyaniny nisy nandray tetỳ tanako iny mavo salama tsara ve anao ty ianao rery ihany angeny nitazona ny kopy teo ka nahoana ny hoe nisy nandray avy teny an-tananao za zao hitanao tsy mihetsika amin'ny toerana misy azy zao zakatia ahoana te atory efa matahotra matory ary aza matahotra fa za eto ihany za vonoina ny jiro ao fa tsy ho vonoko ny jiro matory amin'izay io ndray izy io misy olona zakatia mavo tsy misy nizaniza mihitsy ange eo
manofy ratsy mihitsy ianao. Tsy manofy io mihitsy izy maty mavo aza misarongatra toy eo anao sao maratra eo tsy misy nizanizanga eo eo misy olosaka tia tsy misy akoatratsika sy anao eto sovelo vatonao io hitako izy eo tezitra be amiko izy mifona retsy ny sovelo asa mpitsaliana sahala am'izao fa marary mitsaly akia mandrea-piatananany amin'izay kindry moa sovelo tena tsy mahazava amiko mihitsy zao ka fa inona ny dikan'izao mahazo amin'ny mavo zao dia milaza izy fa mahita ny sovelo finoany ampijaliany dia reny misarongatra sy mikikiky ireny zany hoe mahita matotoa ny soavelo izy zany mampijaly azy satria tsy ankasitra ny soavelo ny fisiny mavo ato amin'ity trano nampirihary azy fahavelony matory zao io mavo toy inona nefa ny faharetany toromontsony dia irongatra sy ikikika toy izay nataony teo indray izy zany rehefa taitra aveo vo mangirany ratsy dia anatona ny dada zafy mivady iresaka aminy tena marary mavo ka manao fahitana fahafa raha toy ireny no anjoantsika isan-kalina ry mavo dia samy tsy hovanik'olona na izana ianao jereo ange tia manjoanao atsatra sady lalomaso inona moa zany ny tena mampihika sy mampisarongatra anao toy ireny ry mavo tsy haiko za sambagaga sao nanofo ratsy kosa ianao mety ho zany angamba fa inona aloha za maimbo raikiny zany tena maimbo fingotra tena maimbo raiko natatrano ato ka mandory fingotra nga ianao fa maninona midorako fotsiny ka zany manso ny fomba rehefa misy fitrangan-javatra fahafa sahala amin'ireny matahotra ianao zany sao matotona ny avelony soavelo no tonga mampijaly sy manakorotana anao ato zany indrindra raha za manokana aloha ry mavo tsy dia mba minomino foany zany raha mombo iresaka matoto io kosa nefa dia misy hono saingy tsy mitrangatranga foany ireny zany matoa izy hita etsy roa dia misy antony lehibe ao na maty tampoka le olona na misy zavatra mampalahelo azy angano ilazako azy miankina mitoetra le olona fahavelony koa hono ihany mampasika na tsy mampasika azy ka raha isoa velolona tsotra tia fihavanana tsy mba nanisy olana teo amin'ny fiainany ve dia ampijaly na hampahory anao sahala amin'ireny raha tsy hoe nisy olana tsy fantatra teo aminareo roa tany ambadimbadika tany tsy nisy olana mihitsy teo aminay roa vavy ry zakatia toy ireny lazaiko taminao ireny resaka ny fanaovantsika ireny ny fampitondranay toy ny prahavavy dia tena tsy misy tokony hampatahotra anao nge raha izany tsy haiko aza mandoro an'izany fingotra izany tsony ianao fa mila tsy azo iainana atao trano ka resaka daholo koa nge izay nolazaiko teo hoe momba ny matoto ianao koa tena marina indrindra ho antsika pino dia tsy misy hifandraisany intsony ny maty sy ny velona ny tokony ataontsika velona dia mivavaka mba handram-pihedanana ny maty engane ary andeha hanasa lamba nga ianao hanasa lamba aisa ny lambanao maloto aza manao an'izany aloha fa dia mba tserisereo otry tiako eto raha matoty andeha hialo lalana anao fa ianao ohatra mbola tsy vonina ny andeha ka
Ote aiza olona mandrosoa ianao ry ny endra miary a dry lasika alakely ry nefa iantso azy zao no atondiako tadiavindray ny mantsiziko za aloha ry ny endra miary dia tena miala tsiny satria tsy mbola afaka nandalo tany aminareo mivady a tia resaka sy fampidinika aminareo mihitsy a mantso momba anay somavo tsy hita be ihany anefa fa toa nangatakandro lava teny ny andraso koa fantatra ao ihany fa tsy avy tahan-javatra izay mivady aloha ry zaka ty tsy afeniko anao fa tena gaga dia gaga mihitsy sorena mihitsy aza satria tokantrano masotsotro zao nge ty ataonareo eny tsy manome tsiny anareo mihitsy raha milaza n'izany nareo momba n'izao zava-misy aminay somavo zao indrindra no tena nikasako anatonana anareo ary iresaka momba mavo ry ny endra miary tsy dia salama loatra izy iny maninona hoe tsy dia salama ahoany miasa saina izy tsy fantatro na ny momba n'izany olana teo aminareo mianak'izany no mampiasa ny saina na inona fa dia tsy misy torimaso vanina ny anay amin'ny alina misarongatra izy mihika milaza fa mahita ny soavelo ary ampijaliany izay le efa nahiko izay inona ianao moa tsy minona dia efa laza za fa nahita olona nipetraka teo amin'ny sisy-parafara indray maraina raha za le tonga nindra nangady taty aminao iny nahare tsara mihitsy koa fa misy olona nikofokofoka tao am-pandriana tao ka aiza ho aiza ny tiana ho atongavana amin'izany manary zaka ty manahy hoe hitopoko vavy soa velo vadinao no tsy tafandromandrika manelingelina satria tsy mankasitraka ny mavo ahoana kosa ny ilazanao an'izany zany fa velona ngeka toy ny mpiravavy no lazai ny mavo tamiko fa ny fampitondrahan'izy roavavy tena tsy mino an'izany satria tsy lozalozan'olona kosa ho velo vadiko dia diso hevitra ianao ry zaka ty fa diso hevitra ahoana oka aloha izany ho any fa ho aiza ho ny mavo iny ndeha lasa lamby any an-tsay ndao raha iresaka aminy ianao fa anainga koa azo tsara dia tsara ny andro mazava ny lanitra tsy misy na dia rahona kely akory ara-tasana mirana daholo reto zavaboary mahitsy za kosa tito marisarisa sorisorena tsy mitombontsaina mampitahotra sy mampanahataholo izay ataoko rehetra mijaly ahy sy ny saina mampanahako ihany fa na ny vatako aza toy ny misy olona manaraka azany rehefa merika nefa tsy mahita nizaniza tsy milamina ny fiainako fantatro fa soavelo manalokaloka sy mampanjombona tahaka izao te amborak'izay mitambesatra atao poko izay mampiatiny saiko ary mila mivery ny fanahiko amin'ny olona amin'isa nefa amin'izaka ty mbola marefo ny fitiavanay ka raha amin'izao fotoana izao tsy afaka nilaza amin'nitsy fa namono ny vady tiny azoko antoka fa anantona manam-pahefana izy ary dia sasy ny miandra sasy tsy fantatro tsoa fa dia ho afa-baraka amin'izay fotoana izay misato menatrola oka aloha andeha amin'izao ka mandinika izay tokony ataoko aleo andeha hanasalamby aiza reo misy morona tsaratsara hito ve teto ny kapoaka ny soavelo tamin'ny vatakazo fa nisy dia
Nitakako ny teo amin'ny takipa. Rehefa tsy nahatsiaro tena tsony izy dia nasitroko tao anaty rano lohany ary tapotrany. Ny bataiko tao anaty sozoro ary nitotofako tamin'ny lamba avy ny sasana. Aleo ifindra ery amin'ny rimorona ilany ery ka. Endraha teo mahatazana amin'ny fefin'ny zakaty. Tonga dia mahatazana izy raha izao ka. Dray, Sovelo, o karetsa, mifona fa efa mijaly ange ahy e. Aza mpijaliana re a Sovelo, mifona re Sovelo a. Fa ino ty ataony mavo e? Inona mampitsinjatsinjaka azy eo amoron-dranosalama io? Tena mihetsika indray izy io e. Zao le lazaiko anao, manao fahitana hafahafa izy dia mikika sady misarongatra toy io. Meo lalana aloha ny endraho miara monjeko azy fa milatsaka any anaty rano any io. Ndao ary tamiko io ka. Dray marina. Oay, tena nilatsaka any anaty rano mavo. Loza. Tonga dia milentika izy zany. Ina rety. Tena nilentika. Tsy mipotra tsony. Lalo zany. Dia tsy hita mihitsy zany mavo. Laha ny aiky ny ray tanàna ary ny endramiary. Afa-po sady hafanenina. Natao izay azo natao rehetra fa tena mbola tsy hita mihitsy izy. Loza ray, loza roa fa tsy mbola nisy ohatr'tika. Firifiry ny latsaka ao anatin'io rano io na olona na biby nefa avitra soma tsara foana. Ny mavo kosa ty any dia tsy hita. Tena hitanao ihany anefa fa ny fokon'olona ray manontolo no ny fanampy tamin'ny fitadiavana azy. Mbola miampy ny teny amin'ny ankolavy tanàna rehetra. Marina aloha zany e. Nanao antsitrika ny mpilomano mahay saingy miala mainy e. Fa mba nanao ahoana aloha dadazafy ao e. Ao izy ao e. Maina ohatrany kitay. Tsy fantantsony izay tokony alesy izay tokony ataony. Mafy tokoa ny manjo rehefa ny zanaka mivoatotoana sy misy mahazo azy. Nampionina azy anamboatra ny sainy satria angamba tsy misy fanantenana intsony ahitana ny mavo e. Asa ny mahagaga nefa dia tsy misy biby ny rano. Tsy rano mandeha koa fa fary. Hita sady tsapa ihany koa fa tsy misy rano mody. Azo inoana aloha efa maty izy. Zaho ary zakaty manao hoe ao ihany izy a. Ao ihany izy fa misy zavatra hafahafa mitrange. Tsy mazava amiko ny tiana olazaina. Ianao moa tsy mino kanefa za dia matoky fa misy fifandraisany amin'ny Soavelo vadinao zao raharaha zao. Izy roa vavy reny mantsy ry zakaty. Tsy dia mifankaty araka ny fiheveranao azy sy ny lazainy mavo taminao a. Nitady mafy ny azahoan'ny toerany teo anilanao hatrany mantsy mavo. Manahy mihitsy fa izy no namono ny Soavelo teny amoron-drano. Nitsapako tao aorianany nahafatesany Soavelo dia nikorotana. Tsy nilamina mihitsy sainy mavo. Ny fiainany ray manontolo mihitsy satria tsy nitsahatra fa nanjoy azy hatrany Soavelo. Tsy manana fahefanana ao an'izany tsony ny maty ry ny endrambiary eo. Ianao no milaza an'izany fa ny zava-misy kosa dia tsy azonao lavina. Tsy mba renao anga reny fitsangan-javatra hita eto sy eroa reny. Zany hoe raha izany tsy nofy akory izany le nitranga aly le fotoana nahatongavanao nindrana angady tamiko a.
tena tanana zao nyreko nanafisafo ny lohako ny feo any soavelo nyreko ny bitsika tamiko ny laza fa navela kosopara ny olona ny fifankatiavanay ny laza tamiko koa izy fa malahelo amin'izao fisarahana izao. Ay, dia hitanao amin'izany ary? Malahelo ary ny any malahelo aho satria tsy any amin'izay toerana tokony hisy azy zany ny vadiko matoa mitrangatranga atseroa zao. Ny azontsika atao ry zakaty dia mivavaka ho azy na ho any mavo koa izay tsy hita faty hatramin'izao. Mahery azakivy fa vonona nampy anao hatrany aho. Manana didy amin'izao trangan-javatra rehetra izao ihany koa aho mantsy. Mitady mafy ny toerany teo anilanao mavo. Manana didy amin'izao fitrangan-javatra rehetra izao aho. Inona ny tiany endra miaro lasaina amin'ireo tenin'ireo tena mampikirotana loatra ny saiko izao zavatra mitranga rehetra izao ka marina mavo tokoa ve ny namono ny soavelo vadiko raha ny nanjohan'ny mavo izay natrehany masoko teny amoron-drano dia nisy nampitahotra izy toy niady nanohatra n'io niady tamin'io kanjo latsaka tao anaty rano ary tany dia tsy hita ny fatiny dia soavelo ve namaly faty ka nanao andreny rehetrarehetra reny efa maty soavelo nalevona ary ny tenako izao ny karakara azy farany ny vatany efa nangatsiaka no nampidirina tao am-pasana dia ny mahatotohany tokoa izany no mahavita an'izay voalazako rehetra teo araka ny voalaza tokoa mantsy dia misy ny mahatotoa saingy tsy mitrangatranga foana izy raha tsy misy antony lehibe dia tena izany tokoa ve Zakaty aty ihany be nao ato aka mandroso ianao ry ny andra miary mandroso ianao ndao tsy hanefitra ilany atsy fa manevokevoka hafahafa ato ka dre ino reto ry Zakaty? Inona tokoa reto? To fitafiana fotsy madio an'izy ireo? Fitafiana soavelo. Any soavelo vadinao sa any mavo nentiny taty? Tena ny fitafiana soavelo vadiko reto ry ny andra miary novidiako nampitafiana azy farany tamin'ny fotoam-pandevenana. Izany hoe nampitafiana azy zany ireo tamin'izy alevina? Eno ary ny tenako izao mihitsy ny nampiakanjo azy ireo. Ka manao inona ty? Iza ndanatitra an'ireo? Za koa azy zany vaka tanteraka tsy fantatro hoe inona ny dikan'izao. Jereo fa misokatra ihany koa le sarona karona mbola misy ny fitafiany. Trekako Zakaty nofo ve zao aloha sa tena izy? So mba tsy nifaty ny soavelo vadinao le hita teny amoron-drano iny. Tena tsy fantatro tsonrery ny andra miary eo kanefa mahafantatra tsara momba ny soavelo ny toe-tena ny rehetra tsy mitombona ny hoe tsy nifatany no hita teny amoron-drano iny vo maika tena mahatorovana saiko so zava-misy ankehitriny izao
marina moa tsy ato matsy ny fitafiny tamin'ny andro napakarako azy. Ahoana tsara ve ry zakaty? Tsy ato ny akanjo fotsy nanaova sovelo tamin'ny mariazy indray izy angano naka azy tato. Raha ny akanjony tamin'ny mariazinareo azo eritreretina fa tanan'olombelona ny naka azy tao. Fa ity ray ity akanjo nampitafiana azy farany raha alevina izy kanefa dia tonga ato tranonao indray. Io ny tena mampieritreritra, mampatahotra mihitsy aza ka. Na tokony tsy inoino foana ary ny endra miary fa anoloan'ny zava-misy ankehitriny dia tena matahotra. Matahotra koa satria tsy mandram-pehidana sovelo vadiko ary izany no anton'izao rehetrarehetra izao. Zangy ka efa hatrany am-boalohany nilazan'izany taminao saingy nanana nitsangakevitra ao moa ianao ka sarotra amiko ny nandresy lahatra anao. Ka inona ary izany no tokony atao ny endra miary tsy misy afa-tsy manatona mpitondra fiangonany. Mangataka aminy anao fotoam-pivavahana ampandram-piadanana ny vadinao. Ka eto amintsika inge tsy misy fiangonany mpomay sy mpitaiza olona ny betsaka. Ka hoe ny andafatsimo izany tsika eny no misy fiangonana. Zaiko misy mpitandrina ateny raha teo no nitondrana ny nofo mangatsika ny sovelo natao veloma farany. Izay zao no azontsika atao mialohan'izay nefa dia ahoana misy tsy ambaratelo brako aminao ty. Hoe ahoana izay ry ny endra miary? Ozy aho taminao hoe nitady mafy ny toerany teo anilanao mafo. Manana didiko amin'izao fisehony zavatra izao. Tsoroko aminao ry zakaty fa ahoana? Ny tenako dia anisany nanoro hevitra mafy tamin'izany fitadiavana ny toerana eo anilanao izany. Tsy naterako izy. Amin'ny mahafondreny akosa nefa dia ahoana? Nangoraka sady nalahelo ary nahita azo ny totototo nikaroka sy nitady hevitra mba azahoana io toerana io indray. Izany ve? Mialatsiny ary mifona aminao ary zakaty. Na izany aza nefa dia tsiko raha fantatrao fa tsy nakasitraka sady tsy namevahana azy mihitsy amono ny vadinao. Fa iny dia heviny azy samy reriny. Tsy nekena mivadika io ny tokantrano masony arahanareo, indrindra fotoana fomonja tao aorian'ny nafatesam-badinao. Tantara efa vita daholo ny momba izany ary ny endra miary dia hamonjy aingampitandriny eny an-dafy-atsimon-tsika. Izay mihitsy ny tokony atao hivavaka-tsika na ho an'ny sovelo na ho an'ny mavo mba samy ho tafapetraka tsara eny amin'ny toerana tokony hisy azy ry zareo. Izay mihitsy. Raha izao mantsy no mitoy dia ho tanàna maty tanteraka ity tanàna misy antsika ity, sady efa tsy mivoatra ny mbola anjakan'ny avelon'ny maty. Ka andao ary rehefa be isika mianaka dia milaza amin'ny olona mba hanotrona ny fotoam-bavaka ataontsika satria iankina no avy nyity tanàna ity tokoa ny fahazavana iarahantsika mikaroka sy mitady. Misy olona izany? Iza nefa? Asa? So nisy niditra kosa tao ambadika tao fa tsy rentsika fa varindresaka tsika mianaka. Tsy mino an'izany kosa. Fantatro foana io varavarany io raha misy mamoa. Ka efa nisy olona tafiditra mielonga izany tao ambadika tao dia nihaino resaka. Zarera inge nitato talohany nahatongavanao na izany na tsy izany nde jereko ihany. Andana aloha jereo Iza? Tsy misy nizanizaka. Mangina tanteraka amin'ny manodidina. Manary zakaty ny vadinao ny mitondra an'ireo fitafian'ireo ary naka izay tao anaty sarona-karona. Lasa ihany koa ny eritreritro manao hoe izay angamba izy voalasa any amin'ny toerana tokony hisy azy. Tsy
tsy nyonina izy raha tsy noborahany taminao ny tsy ambarately ny koboniny hatramin'izay. dia asa rery ny andra miary ny fantatro dia hivavaka mafy ho any Soavelo mba handry am-pihedanana izy, indrindraindrindra ho an'ny Mavo. Marina izany anaka. Rehefa tsy nahita fihedanana tamin'izao fiainana izao dia tokony mba handry am-pihedanana eny amin'izay misy azy ihany. Tanàna maty nosoratany Arvololona, ny Rina Christophe Rabearmanana, Oloravaka ny Volatiana Rajoelsoa no nanome aina ny tantara. Nandray feo Dezy Nanatontosa Miarify.